Fitiavana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Voninahitra ianao Andriamanitra raisana fany masina, Andriamanitra tsara ary mpanao tsara. Tsy miova omaly sy ny roa mandrakizay. Mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana manerinerina, kanefa dia mijery anay ety ambany toerana ity. Manaja anao, mivoninahitra anao ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra rehetra, tompo sy mpamonjy. Mankalaza anao izay mitsaoka anao, mikolokolo ny voninahitra ao. Dia mangataka ny famindram-po, famelan-keloka aminao, ny fanadiovana amin'ny rano sarobidy Jesosy, mavaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra, dia atreho feno izao midala amin'ny fanao masina mba ho voninahitra ao izao fotoana izao. Ka dia ahafahanay miona aminao amin'ny alalan'ny teninao Jesosy, teny fiainana, teny izay mitaradalana anay, teny mampahery anay, ary koa teny izay maharindray aty anatinay, ny sitraky ny fonao, ary ny teny izay mitaradalana anay anatanteraka izany isan'andro. Misaotra anao sy mankasitraka anao izany Jesosy, ary dia amin'ny fifaliana tokoa mafany indray miona aminao sy miona amin'izao mpiara-manopy izao eo anivon'izao fiangonana sy izao toerana ahafahanay miara-mankalaza mivoninahitra anao izao tompo ety amin'ity tany na dia fandalovany aza, dia toerana izay isiny ny fanjakanao. Mankalaza anao sy mitsaoka anao mivoninahitra anao zahay noloka ny tongotra masina. Aleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadanana avy aminy. Misaotra ny tompo lehibentsika satria mbola mindray fotoana ahafahana mihaino ny teniny sy manatanteraka izao fampiarezana izao. Ireo fahazarana miorina amin'ny fitiavana. Dia ny fitiavan'Andriamanitra izany no lohevitra banjintsika amin'ity andro ity, ary dia voarakitra moa izany ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha-raika ambin'ny folo ny andininy faha-enina ambin'ny folo. 1 Corinthiens 11 verset 16. Korintianina voalohany toko faha-raika ambin'ny folo ny andininy faha-enina ambin'ny folo. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy: raha misy olona toa tiahy dia tsy manana tiady, dia tsy manana izany fanao izany isika na ny fiangonan'Andriamanitra. Fa raha misy olona toa tiady dia tsy manana izany fanao izany isika na ny fiangonan'Andriamanitra. Amen. Raha maso no manamasena fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Fanao endrik'ilay fahazarana tokoa. Fahazarana izay mamikitra mafy tokoa eo amin'ny fiainan'ny olombelona, ary ny fahazaran'ny ratsy moa dia mamono ny olombelona rehefa tsy voafehiny, tsy resiny. Fa izao kosa mila dinihana izany fahazarana izany. Paoly apôstôly dia manao eto amin'ity andiny soratra ity hoe ny fanao dia zavatra mahazatra ny olona izany. Ohatra amin'izany fanao na fahazarana izany ny fitadiavana ady. Fanao na fahazaran'izao tontolo izao ny fitadiavana ady, fa tsy an'ny kristianina, tsy an'ny fiangonana. Saingy izao mila mamboly fahazarana tsara isika ahafahana mandresy izany fahazarana ratsy izany. Jerentsika amin'ny soratra masina ny tantaran'i Daniela ohatra dia mivavaka intelo isan'andro mifanandrify amin'ny Jerosalema. Mitodika any amin'ny Jerosalema izy ka manokatra ny varavarankeliny tamin'ny fotoana izay niderany sy nanomezany voninahitra an'Andriamanitra. Velona. Kristianina voalohany koa dia zatra nivory tao amin'ny efitra ambony, ilay efitra nanolorany Jesosy ny fanasana masina farany. Zatra nivory isan'andro tao amin'ny efitra ambony zareo, ary nanana fomba fanao izay mahazatra azy ireo ihany koa dia izao miara-nivavaka sy namaky ny mofo, izany hoe nandray ny fanasan'ny tompo. Dia ireo mpianatra ireo koa dia nanana fahazarana tsara nakao amin'ny tempoly. Jesosy nanana fomba na fahazarana ihany koa ny tokam-bavaka
teo amin'ny tendrombohitra Oliva. Ny zanak'Israely dia zatra nideran'Andriamanitra tamin'ny fampompivavahana. Lava ny lisitra raha toa ka ho lazaina avokoa ireo fahazarana rehetra voalaza ao amin'ny Baiboly. Inona kosa no fahazarana tsara izay mety afaka tansaintsika ho antsika ankehitriny eo anivon'ny fiangonana amin'ny maha-kristianina antsika? Fahazarantsika miditra miara-mivavaka eto ny maraina, fahazarantsika miara-mirompo n'Andriamanitra ny alahady, fahazarantsika tsirairay avy mivavaka ny tokantrano eo anivon'ny ankonana, fahazarantsika mivavaka ny larobia na ny zoma, eny fahazarantsika mahatsiaro an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Izay dia fahazarana tsara mila volena ao anatin'ny fontsika. Fahazarana izay afaka mandresy ny fahazaran-dratsy rehetra izay niainana nandritra ny taona maro ka nanimba ary nitondra fanandevozana teo amin'ny fiainantsika fa tsy mba nanafaka. Ankehitriny ny Tompo dia tena afaka antsika amin'izany rehetra izany ary te hametraka fahazarana tsara vaovao. Zavatra fihetsika manatanteraka izay tsara ao n'Andriamanitra, mila voleny izany. Zavatra fihetsika mitady izay ahasoa ny fanjakan'Andriamanitra, mila voleny izany fahazarana tsara izany. Zavatra fihetsika manontany ny fanahy masina miloha izay hanaovan-javatra anankiray, mila volena izany fahazarana tsara izany. Ary dia eo ihany koa ny fitadiavana izay tian'Andriamanitra. Matetika mantsy ny zavatra tadiavin'ny kristianina dia ny hahasoa ny tenany, ny hahatonga azy hanana izay rehetra ilaina, ny hahatonga ny fifandraisana amin'ny hafa ho feno ny filaminan-tsaina sy ny tsisy ny romoromo sy ny sisa sy ny sisa. Saingy zavatra izay ho an'ny tena ihany zany tsy ratsy, saingy tsy ampy. Fa mila isika mitady sy mikaroka izay zavatra tian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, zavatra izay hahasoa izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fahazarana tsara hoe fahazarana tsara miorina amin'ny fitiavana. Dia ilay fitiavana lehibe amin'ny F lehibe zany dia ilay fitiavana an'Andriamanitra. Ilay fitiavana miorina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ilay fahazarana miorina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Eny fantatsika fa tena miorina amin'ny fanompoana sy ny fitiavan'Andriamanitra izany rehetra izany. Hoe tena frantsay hoe l'habitude est une seconde nature, izany hoe ilay fahazarantsika dia tahaka ny tany ravanti-koditra eo amintsika. Mila apetraka tsara eo amin'ny fiainantsika izany. Ary zava-dehibe ny hoe raha alina alohan'ny atorontsika dia efa mandinika sy mieritreritra ny amin'ny ampitso izay ho tanterahantsika ary ametrahantsika ireo antsoin'ny teny frantsay hoe rituel na ireo fahazarana tsara tokony apetraka ny amin'ny hoe tokony hivavaka ny vao maraina, hanatanteraka ny zoavy ny maraina alohan'ny angako hiala makany am-piasana, raha makany am-piasana na mitoetra ao an-trano, miasa ao an-trano na ihany koa mandeha mamonjy ireo toerana maro samihafa izay tokony tanterahako ny amin'ny fikarakarana ny asa birao na fikarakarana ny sakafo any ankonana sy ny fikarakarana ny ankizy, fanaterana ny ankizy sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Ireo fahazarana ireo dia mila apetraka tsara mba tsy andehanan'ny saina mivivily tseroa tsy hanatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Saingy mila orina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mandrakarivo izany. Ary ny fitiavana an'Andriamanitra izany no ahatonga antsika hanana sy hitoetra amin'ilay fahazarana tsara izay tian'Andriamanitra ho volena amintsika. Ny Tompo dia mampatsiahy antsika araka ny voasoratry ny Paolo Salamo amin'ny Salamo 2:7 ny andininy 10 tapany 10 hoe amin'ny anaran'i Jesosy mihosotra diloilo vaovao aho. Mihosotra diloilo vaovao aho. Ary izay ilay fanosorana avy amin'ny fanahy masina izay ka tonga antsika hanana ny diloilon'ny fifaliana toetrampontsika, ny diloilon'ny fitiavana, ny diloilon'ny fahasambarana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra izay no fa antsika mitoetra mandrakariva
ao amin'izany fahazarana tsara izany. Ny fanarahantsika izany fanantenana izany indrindra fa ny famakiana ny ten'Andriamanitra, ny vavaka maraina atao amin'ny ora mitovy, ny fametrahana ireo zava-dehibe rehetra izay mampiorina ny finoantsika ao amin'ny fiainantsika, hoe inona no ataoko isan'andro, inona no ataoko isan-kerinandro, inona no ataoko mandritra ny androm-piainako ka tonga hanana mazava tsara ao anatin'ny fanahiniko ireny fahazarana tsara izany no hahatonga ny fampiorenana ny finoantsika hatanjaka tsara. Anjarantsika ary havana ny mamboly ny fahazarana vaovao tsara sy mahasoa ary araka ny sitrapon'Andriamanitra mba handravana ireo fahazaran-dratsy rehetra izay mety nitranga teo amin'ny fiainantsika. Aoka ny fanahy-masina hiasa mailana antsika, azontsika manaisitra ireo mety ho fahazarana ratsy rehetra eo amin'ny fiainantsika na ireo fahazarana tsy niorina tamin'ny fitiavana. Dia ny fitiavan'Andriamanitra izany ary dia mametraka ireo fahazarana tsara vaovao eo amin'ny fiainantsika izay napetraky ny Tompo amintsika mba tonga antsika tokoa havana hanana fahazarana miorina ao amin'Andriamanitra ho vonahiny. Mahereza matanjaha aza matahotra amin'ny vati-po ary ihany koa tsaroa ny famombantsika ny Tompo amin'ny tana maheriny dia aoka koa tsika toetra mandrakariva anatin'ny fatahoran'Andriamanitra satria izay no fiandoham-pahendrena. Ho amintsika ny fanahy masin'Andriamanitra anio ampitso ary mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misotranao Jesosy satria ianao tokoa dia Andriamanitra izay manokatra ny fanahinay mba hatsapanay hoe inona marina ireo zavatra samihafa izay tsy miorina amin'ny fitiavanao. Ireo zavatra samihafa eo amin'ny fiainanay izay ataonay ho fahazarana fotsiny na fahazaran-dratsy ka mahatonga anay Jesosy manohy mandrakariva izany fiainana izany tsy hifanaraka amin'ny sitraponao. Ireny rehetra iny Jesosy dia ataovy hatonga anay ho tonga saina tsara, hatonga anay Jesosy ho hoazin'ny fananao masina ka tsy hanatanteraka intsony ny zavatra rehetra tsy araka ny sitraka ao amin'ny fiainanay. Koa na ny fo maraina izahay tahaka izao na amin'ny alina mangina dia ataovy tena mahatsiaro tsara mihitsy ny zavatra tanterahinay, hanana ilay fanatrehany fanao masina ka afantaranay Jesosy izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka mbola tohizanay mandrakariva eo amin'ny fiainanay ary hanaisitra izany, handresy izany amin'ny alalan'ilay fananao masina izay tonga sy miasa aty anatinay. Misaotra Tompo noho ny fahatsiarovana tokoa fa Andriamanitra izay tia hanana ny tsara ianao. Andriamanitra izay tia hanana ireo zanakao mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fifaliana, mandeha amin'ny fahasambarana, indrindra mandeha amin'ny fitiavana ka tsy hahatonga intsony ireo zanakao Jesosy izay andeha amin'ny fahazaran-dratsy, milona anatin'ny fahazaran-dratsy ary mandeha araka ny tsy sitrakao eo amin'ny fiainanay. Misaotra Tompo satria nofoazanao tamin'ny alina fanahy-masina tokoa tamin'ity andro ity ka tsy arovanay fa nataonao zahay mba hanana anjara mavitrika eo amin'ny fanjakanao dia hitoetra mandrakariva Jesosy amin'izany fitiavanao izany. Koa ny sitrakao no tanteraka amin'ity andro ity Jesosy ary ny sitrakao no tanteraka amin'ny androm-piainay rehetra mba ho voninahitra ao. Dia mampianara anay anisany andronay ahazonay fahendrena. Misaotra Tompo. Anao nihaja ny voninahitra ary Tompo ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ray ny mandrakizay andreny fiadanana fa aminay kosa ny fiteny manambiampy. Dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanahy masina tsara indrindra. Misaotra Tompo mpanalo. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny Tompo amin'ny hery